Tontolony tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny kosa dia miamahazo vahana izany. Araka ny nambarana Andriamatoa Jean Michel, questeur voalohany eo anivon'ny kongresin'ny tetezamita ny androngatra ny asandahalo tao aoriana ny opération Tandroka no tena nampahazo vahana n'izany tsy fandriam-pahalemana izany araka ny nambarany hatrany. Fanadihadiana misimisy kokoa. Mirongatra ny asandahalo any faritra Androy amin'izao fotoana izao Andriamatoa Jean Michel Henry, questeur voalohany eo anivon'ny kongresin'ny tetezamita. Raha ny fanazavana netiny dia tao aorian'ny opération Tandroka no tena nahazo vahana izay tsy fandriam-pahalemana izay. Rehefa lasa nody ireo miaramila ireo dia ny miaramila natoerana ihany no manohy an'ilay opération dia verina daholo ny dahalo mandritsy lavolohan'ny olona. Tsy misy olona matory an-trano antsony zany fa naty alany ilay olona matory mba tsy ho tafiany dahalo ao an-trano. Ny omby moa dia fa azoko lazaina fa dia hoe ho zavatra tsy hisy firy intsony reny omby reny any atsimo any ny fanondrana ny dahalo azy amin'izay toerana izay tsy fantatra akory izay hiafarany. Ka manaitra ny tompona andraikitra fa vao vetivety teo ary tamin'ny herinandro lasa iny tao an-tampon-tanànany Ambovombe mihitsy nosy fanafinana indroandro misesy ary misy olona anankiray maty tamin'izany fotoana zany tamin'ny fanafihana sauvenazy. Ny eo tampon-tanàna moa tsy misy omby hoe angalarin'ny olona en ville eo fa dia ny olona manambola sy ny opérateur no pétrolier le salamto le responsable sauvenao no niatakevany olona tamin'ny herinandro lasa iny. Ny parlementaire Jean Michel Henry dia manaitra ny sain'ny tompony andraikitra mba hijery akaiky momba ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Androy iny.